Araky nahitantsika azy teo sy mandritra an'izay fizotra an'izay fifaninana izay nanomboka tafarapara volana septambra lasa teo dia hita fa tena manam-pahaizana tokoa tanora malagasy ary na dia mbola mpianatra izy ireo dia hita fa tena misy hevitra maro izay azo trandrahana ary misy fahaizana tena afaka izy ireo mandeha lavitra ao anatin'ny famokarana izany application izany. Orange Madagascar moa zany efa mpanao fifaninanana famokarana application tahaka izao fa raha mikasika ny application izay natokana ho an'ny Orange Clifa manokana dia tiany andiany voalohany fa manome toko izany Orange aloha fa izy foana ny andiany manaraka amin'izany fifaninanana izany satria entina ampiroboroboana ny Orange Clifa ihany koa izy io. Tamin'ity fifaninanana ity moa zany dia nisy mpandray anjara teo amin'ny telonjato mahery kely teo nanomboka tamin'ny voalohany ary tamin'ny présélection dia nisy mpifaninana 2020 no tafiditra tao anatin'ny présélection ary hitantsika tamin'ity finaly ity fa mpifaninana anankidimy no raisina tamin'ity finaly ity izay nahazoana an'ilay ataontsika hoe nahazo an'ilay trophée lehibe anankitelo. Tena tanjona amin'ity fifaninana ity moa zany dia hoe ampiroboroboana ny voalohany indrindra aloha ny fahaiza-manao andreo tanorantsika eto Madagasikara fa faharoa manarakaraka izay ho antsika mpanjifa ny Orange Clifa izay mpampiasa ny Orange Clifa satria marihana fa Orange Clifa dia natolotra ho antsika nanomboka tamin'ny volana May lasa teo ka ity fifaninanana ity zany dia entina hanomezana lanja bebe kokoa ny ataontsika hoe market place na fitaovana iray izay ao anaty Orange Clifa afahany ireo mpanjifa maka application afahany mampiasa tsara an'ilay smartphone.